Marina ny lazain'ny neny io telefôna io foana fantatrao ve fa na mijery natiora na ny zava-maitso dia maniana an'izay raritsaina mety iainanao amin'ny fiainanao tahaka an'izany koa ny toe-ponao. Fantatrao koa ve fa isika olombelona dia misy horloge ao anatin'ny vatantsika ary afaka mifohy irery isika amina ora iray isan'andro kanefa tsy vitantsika intsony izany izao satria lasa telefônina mamoha antsika. Today we're going to discuss the general strategy that we're going to be using over the course of the next few months so you have an idea. Marina ny lazain'ny neny. Ianao izao isika rehetra dia mahalala fa misy zavatra ratsy hoentin'ny telefônina amintsika. Mety mahavarimbarina antsika impiry ianao nanao zavatra tokony vitanao eo no eo ilay izy fa iny ianao dia janona kely fa nisy notification ilay telefônina na koa hoe nisy ny antso ianao na nisy nampiseho zavatra io telefônina io foana. Marina ny lazain'ny neny. Dia eo dia lasa varintsika ary lasa zatra mihitsy ary tsy maintsy mikitika an'ilay izy kely foana isaka mihetsika dia miverina indray manao an'ilay zavatra tokony ataontsika izay efa tokony vita efa ela be. Za tsy miteny hoe ratsy daholo ny zavatra hoentin'ny telefônina fa misy tsara be da be afaka mifandray amina havana lavitra ianao afaka mifankahita sary na dia hoe tsy tafioana isan'andro ary misy koa ny lafiratsiny izay tsy mahazo tao ambanin-javatra. Na za zao ary dia tena tiako ny telefôninako. Raha miteny neny hoe ajanona ny telefônina rehefa misakafo dia misy dikany satria ny telefônina dia mahavariana ny saintsika ary tsy fantatra ny vatantsika intsony ary avy eo hoe voky isika sa mbola noana sa tsy miditra ny sakafo ineny izay. Ianao ve tsy mahita hoe misy fotoana ianao tena tafiditra be ao anatin'ilay izy ka na ny olona eo akaikinao ary tsy hainao zavatra teneniny. Io telefônina io mihitsy izany mahatonga an'izany. Ohatran'izany ohatra hoe rehefa ao anatin'io matetika ianao dia lasa tsy hainao intsony hoe ahoana ny mankafia ny fiainana andavanandro, ahoana ny hatsara-tarehy raha tsy misy filtre. Fantatra hoe cliché be izany teneniko izany fa vitsy ny manaiky ary vitsy koa ny tena tonga saina fa mila hena ny telefônina. Mifaza maraina, misotro rano tsara, omeo sakafo tsara ny sainao. Raha tia hanena telefônina ianao dia tsara ny manomboka miverina amin'ny taloha mamaky boky. Ilay vehivavy, ilay namanao, ilay lehilahy ndraisanao anaty telefôna iny tsy tsoky iny fa ho foana. Ny buzz rehetrarehetra izay mety atahoranao hoe tsy haraka ao ho hitanao daholo iny. Tsy ilainao izany hoe tsy maintsy mijery telefôna kely foana ianao isaka ny 2 minitra. Raha misy olo akaikinao resao izy. Tsara manana resaka lalina kokoa mivantana miaraka amin'olona anisan'ny mamelombelona ny saina izany fa matetika isika varianao anatin'ny telefônina dia adino daholo ihany tena fiainana amin'ny andavanandro. Ndao hiezaka e, marina ny lazain'ny neny. Io telefônina io foana variana isika dia telefônina, mijery zavatra isika dia telefônina, lasa tsy vitantsika intsony ny mamolavola an'ireo izay mety voajanahary ao anatintsika nomen'Andriamanitra mba hahafahantsika manao an'izay zavatra rehetra ilaintsika isan'andro. Za tsy miteny hoe aza mikitika telefônina intsony na hoe aza mirarana izay ao anaty telefônina intsony fa raha misy ny zavatra tsara ampidirinao anatin'ny vatanao dia misy koa ny zavatra ratsy. Tahaka an'izay koa ny saintsika, mila zavatra tsara izy ary mila zavatra ratsy. Izay ihany ny ahafahantsika mamolavola sy misafidy an'izay tokony ataontsika. Eny ao anaty telefônina io afaka mianatra koa isika, afaka koa hoe misy zavatra tsara be da be ao fa ilaina foana mandanjalanja ary atao fanampy ny telefônina. Zay eno tsara foana rehefa mitenina eny satria matetika dia marina foana ny tenenina